na ny firenena vahiny ary dia manana ny ambarany ao anatin'ity raharaha misy eto Madagasikara ity manohana ny sin'ny fifampiresahana eo amin'ny samy malagasy mba handravonana ny disadisa ara-politika misy eto amintsika ny masoivony Afrika Atsimo izay miasa simonina eto Madagasikara ny fifampiresahana ihany ozy izy no ahafahana mamany olana eto Madagasikara hoarahantsika eto izao manaraka izao ny hevitra ity diplomata ity. Ny Afrika Atsimo dia manohana trany any Madagasikara eo amin'ireo ezaka ampisy ny fitoniana ny fandriampahalemana ary ny fampandrosoana. Nanambara ny lehibe ny masoivony Afrika Atsimo miasa simonina eto Madagasikara fa manohana ny fifampidiniana eo amin'ny samy malagasy izy ireo manoloana ny toedraram-pirenena misy ankehitriny. What's more interesting for us and exciting is the fact that Malagasy leaders have decided that they are going to resolve the problem themselves. Efa miresaka tamin'ny fitondram-panjakana izay ary milaza moa izy ireo fa isy izay fifampidiniana na dialogue izay efa manome atomboka moa zany izay niaraka tamin'ireo antoko politika isan-karazany. Mahafaly anay ihany koa ny fidiran'ireo mpitondra fivavahana an-tsihatra ao anatin'ny fandaminana ny raharaha eto amin'ny firenena ary ihany koa eo ny fandraisana anjaran'ireo société civile ao anatin'ny izany. Mahafaly ihany koa ny mahafantatra fa ireo mpitarika mpitondra ireo mpitarika politika eto amin'ny firenena dia misafidy kokoa miamany olana amin'ny samy malagasy. Anjaran'ny malagasy no misafidy izay karazana fifampiresahana mety ary ampirisihana trany ny fandraisana anjaran'ny tsirairay anatin'ny famahana ny olana. Tena tsara kokoa ny fandraisana tsirairay avy anjara ao anatin'ny famahanany olana satria ny zava-misy eto amin'ny firenena dia mahakasika ny isam-batan'olona mahakasika ny tsirairay avy. Raha ny zavatra mitranga zao ny manifestation teo Analakely dia misy ny maty tao anatin'izay ary ireny fianakavian'ny namoniny aina ireny dia maniry tokony misy zavatra atao eto amin'ny firenena, tokony misy fanapa-kevitra raisina mba hisian'ny filaminana sy ny stabilité ho an'ireo taranaka faramandiny. No amafisiny fa isy ny delegation'ny SADC ho avy amin'ny herinandro ambony hanamora ny famahana ny olana izay ary no antitra amperiny fa ny fifampidiniana dia atao eo amin'ny samy malagasy.